trano miara-banantsika any tokantrano manaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy anasanantsika ihany koa hanaraka izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany ny tenako sy Sibelana dia mazava miaraka amintsika amin'ity androany ity miarabanao Sibelana. Miarabanao Njakandre Mahery miarabantsika rehetra manaraka ny vaovaon'ny TV Plus Madagasikara maniran-tany amin'izao ora iresahanay izao. Reloten'ny vaovao tapany voalohany ary sy iainga avy any amin'ny laka iarivo ny fanapohana ny afomanga mandritry ny fety pirenena malagasy ny 9 jona ho avy izao. Voaetsika avokoa ireo hery fiarovana sy filaminana rehetra mialoha sy mandritra ny fankalazana ny 15 taona ny firenena ny fahaleovantena. Tonga maro namaly ny antso ny Paparaimasina François tamin'ny 6 Mai 2024 ireo vahoaka kristianina katolika manerana ny Madagasikara ho fankalazana ny taonjo 2024 ijoroan'ny finoana kristianina tamin'ny alalan'ny fivahinianana masina na pèlerinage national teny ampefy diocèse Miarinarivo no nanatanterahana izany ny sabotsy 17 sy ny alahady 20 Mai lasa teo. Tapany faharoa amin'ny lohateny nafanantena anoana ny fanavaozana sy fanatsarana ny fotodrafitrasa ara-panatanjahantena eto Madagasikara i Maroc ho nitry ny fanatanjahantena nanamafy ihany koa izy ireo fa manohana ny Madagasikara amin'ny fahazona fankatsaorana ny kianja Varia. Raha dia tanterahana ny fafito amin'ny 10 Mai teo ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny Korany masina amin'ny fiteny malagasy 5,000 isa no natonta hatreto ary mbola ho ampitomboana izany. Andindim-baovao avy hatrany ary iainga avy any amin'ny laka iarivo ny fanapohana ny afomanga mandritra ny fetim-pirenena malagasy ny 20 jona ho avy izao. Iavaka ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy amin'izao 15 taona ny firenena ny fahaleovantena Madagasikara izao raha nambarany teo anivo ny ministera ny foloalindahy ho aetsika amin'izany avokoa ireo hery fiarovana sy filaminana rehetra mialoha sy mandritra ny fankalazana fitavan-tanindrazana mitarika fampandrosoana io no tarikevitra isantarana ny 15 taona ny firenena ny fahaleovantena ny Madagasikara sy ny joroany ny foloalindahy malagasy. Izy fankalazana ny fetim-pirenena ny 20 jona ho avy izao avokoa ny manerana ny distrika rehetra iavaka ny fankalazana amin'ity taona ity raha nambarany eo anivon'ny ministera ny foloalindahy. Anehoana izany fihavana izany iainga avy any Lakiarivo ny fanapohana ny afomanga ny andro ny 15 jona ho hitantaratra ihany koa izany fihavana izany mandritra ny matso lehibe izay anehoana ireo hery fiarovana sy filaminana ireo fanamiana vaovao izay noresan'ny filoha Andry Rajoelina. Misy ny akanjo izay vaseho omeny ny filohan'ny republikan'ny Madagasikara ho atao vaseho amin'io fankalazana io. Izy io dia tsy manova ny izao tenue hitantsika izao fa amin'ny anarany hoe tenue d'apparat izy. Izany natao fanaovana amin'ny andro lehibe toy ireny. Izay zany io fanamiana izay atolotry ny toa filohan'ny republika Madagasikara io ho an'ny hery fiarovana sy ny filaminana. Ho aetsika avokoa ireo mpitandro ny filaminana rehetra mialoha sy mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena raha ny fanamafisan'ny ministry ny filaminam-bahoaka. Isan'ny fepetra isin'ny fankalazana ny visin'ny filaminana manerana ny Madagasikara. Ny mpitandro filaminana rehetra dia hoetsehana daholo mialoha mandritra ary aoriana io fankalazana ny fety io. Ny isa ngamba ny tsy omeny satria lafan'ny stratégie izay fa ny azo tenenina dia mihetsika daholo ny mpitandro filaminana rehetra manerana ny Madagasikara. Isy ireo hetsika ara-kolotsaina ny fampirantiana tantara, hetsika ara-panatanjahantena mandritra ny fankalazana raha ho an'ny eto andrenivohitra manokana ao amin'ny kianjan'ny Baria Mahamasina no anatanterana ny matso lehibe. Fitiavan-tanindrazana mitarika fampandrosoana io no tarakevitra isantarana
ny 15 taona niverena ny fahaleovantenan'i Madagasikara sy nijoroany ny folo alin-dà malagasy. Afantoka amin'ny sainy tsirairay ny fitiavan-tandrazana hoy ny ministry ny folo alin-dà nandritra ny fanehoana ara-pomba ofisialy ny sary famantarana ny 15 taona niverena ny fahaleovantena malagasy. Irosoany amin'ny distrikan'ny Betroka avy hatrany isika amin'ny ity vaovao manaraka ity satria dia rongony hatramin'ny 3 taona no sarona sy nidorana ampahabemaso tao an-tampon-tanàna ny Betroka omaly alahady 12 Mey. Commune telo samihafa tao anaty distrikan'ny Betroka nahatrarana ireo rongony ireo izay saika ahondrana amin'ny faritra hafa ivelan'ny distrika. Olona miisa 5 no efa nampidirina amponja Vonjemaika mikasika ity raharaha fahatrarana rongony ity hoy ny teo anivon'ny OMC nilazany tsy andefitra amin'ireo rehetra voasarongotra amin'ity raharaha izao ny lehibe ny fampanoavana ao Betroka ary tsy maintsy ampiarina ny sazy faran'izay enzana amin'ireo tompon'antoka amin'izany. Mamtina Andrimbolona. Raha totaly dia efa nahatratra 5 taona araka izany ireo rongony sary mitandro ny filaminana tato anatin'ny distrikan'ny Betroka hatramin'ny fiandohan'ny taona araka ny taditra ho an'ireo rongony milanja 2,704 kilao nodorana ireto komuna telo samihafa samy ato anatin'ny distrikan'ny Betroka no nahatratrarana izany. 570 sy tapany no tratra tany Analamary, komuna Analamary, distrikan'ny Betroka. 420 no tratra tany amin'ny komuna Andriandapy, distrikan'ny Betroka. 100 no tratra tany Ivaona, komuna Ivaona, distrikan'ny Betroka. Ireo rongony rehetra reo dia nokasaina hoentina miakatra ny Antananarivo any raha izao tratra izao. Tsy andefitra amin'izy rehetra voasaringotra amin'ny raharaha rongony eo anivon'ny fampanoavana raha ny fanazavana mangataka ny ampiarana sazy farany izay enjana amin'ireo tompon'andraikitra ny fanaparitahana sy famokarana ireto rongony ireto ny eo anivon'ny tribonaly nampidirina amponja Vonjemaika avokoa ireo olona voasambotra tamin'ity raharaha ity. Hoezana koa eo amin'ny fampanoavana tsy ho atao ohatran'ny délit correctionnel izy satria efa fanondragnana mihitsy ary fivarotana mihitsy araka ny voalazana andininy 210 am'zato amin'ny andininy diditsy volana manameloka nyreto zavatra reto fa mba ho crime le izy 5 à 10 ans angambany de plus nanaovana anazy. Miantso ny tsisy ny fidirana an-tsehatra na ny fanaovana intervention amin'ny tsiraraha ity ny eo anivon'ny OMC Betroka tsy maintsy ho saziana mantsy na tompon'andraiky mpanjakana na olon-tsotra ka fantatra fa voasaringotra anatin'izao raharaha rongony izao. Manareo manao ity trafic ity araka ny tenin'ny procureur teo dia reto zahay zay tsy emotra ataovy ny ataonareo fa rehefa tranay aza miantso intervention any ary zay koa tsy andray intervention mihitsy raha mbola resaka rongony tompoko tsara nahity an'izany zahay reo zay tompon'andraikitra feo zahay reto miray feo miray saina ampiady amin'ny zava-mahadombelona ity ka averika toy ny teniko ho anareo satria be ny tsara fa rehefa mandeha FPL izy dia lasa misy ambonin'ny procureur mahin'olo procureur ao misy mahin'olo commandant de compagnie ao misy mahin'olo lieutenant misy mahin'olo commissaire ao misy mahin'olo zay eo fa hainay tokony lasanay fa sy nareo mihitsy ny tsara anay teny zay mazava ny teniko zay anentsika tanteraka zay hatramin'ny farany. Notanterana omaly alahady 12 Mey ny fandorana ampahibe-maso ireo rongony tratra ireo. Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karenina kosa indray ilaina ny fanamafisana ny fanazavana avy amin'ny fitondram-panjakana makasika ny finandrahana ny Fasy-mainty ao Toliara hoy ny filohan'ny fiarahamonim-pirenena Andrimaso tetika sapam-bandrosona tena mahomby ary tsara ny fitondranana ny Fasy-mainty ao Toliara 5 tsy ampy ny fanazavana avy amin'ny fitondram-panjakana hoy ny filohan'ny fiarahamonim-pirenena ity fanazavana. Tetika sapam-pandrosona tena mahomby ary mety tsara ny fitrandrana ny Fasy-mainty ao Toliara. Saingy tsy ampy ny fanazavana avy amin'ny fitondram-panjakana ka mahazo vahana ny mpanohitra hoy ny filohan'ny fiarahamonim-pirenena Andrimaso. Takizany ihany koa ireo tetika sapam-pandrosona marobe izay tena efa hita mivaingana amin'izao fotoana izao saingy tsy ampy ny fanazavana avy amin'ny fitondram-panjakana. Raha ny nambarana ilay ny fanamafisana ny fanazavana avy amin'ny fitondram-panjakana io hoy ny filohan'ny fiarahamonim-pirenena Andrimaso. Maro dia maro tokoa ny fanaratsiana ny fitondrana nefa ny zahay ato anatin'ny Andrimaso dia matsapa fa tena miezaka tokoa mitady le fampandrosoana Madagasikara ny filoha Iany Rajoelina
fa ny zavatra tsy ampy dia ny fanazavana ny tena hoe izay fampandrosoana zany ka mahazovana lay everina hoe mpanohatra mitsikerany zavatra ataony fitondrana tahaka an'ireny base tuliara reny zao dia hita fa hoe misy tombontsoa be dia be ho an'ny faritra sy ho an'ny fokon'olona ary ho any amin'ilay tanàna zay isyny fandrary fitsandrahana fa ny zavatra tsy ampy dia ny fanazavana any amin'ilay fotony hoe izao nge ny tena tombotsoa marina fa ny afafin'ilay mpanohatra dia mandrangaranga n'ilay zavatra tsy mety rehetra sy zany hoe fandemena saina n'ilay any amin'ny fotony ka miteraka fahakalana ho an'ilay mponina ny fitondrana zay hita miezaka iza moa zao tsy malala fa tena mandroso tokoa tuliara inona ny fototra safa tsy ho vita amin'ny fitondrana any na ny resaka ady amin'ny fandrimpahalemana izany. Araka nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tonga maro namaly ny antson'ny Paparay Masina François tamin'ny 6 Mai 2024 ireo vahoaka kristianina katolika manerana ny Madagasikara ho fankalazana ny taonjobily 2024 nijoroan'ny finoana kristianina tamin'ny alalan'ny fivahinanana masina na pèlerinage national tany Ampefy diocèse Miarinarivo nanterahana izany ny sabotsy 17 sy ny alahady 20 Mai lasa teo aratsika ry izay fanadadina izay irana amin'ny TV+ Miarinarivo. Ankalazaina isaky ny 20 taona ny antsoina hoe taonjobily nijoroan'ny finoana kristianina eo amin'ny Église catholique apostolique romane taorin'ny tamin'ny taona 2000 ary dia ity taona 20 sy 2000 ity ny taonjobily manaraka. Ho fankalazana zany dia nanao antso ho an'ny kristianina katolika maneran-tany ny Papa François tamin'ny 7 volana Mai 2020 sy 2000 lasa teo mba samy hanao fivanianana masina na pèlerinage national. Namaly zany antsony ray masina izany ny kristianina katolika eto Madagasikara teo ambany fitantanany ny fivondronam-ben'ny eveka ka tonga marobe nandritra ny andro nanatanteraka izany. Ny andro voalohany dia dian-tongotra ambavaka natratra 9 kilometatra no nataon'ireo kristianina isan'ny diocèse ka ny tontolo andro nanaovana izany ny azo ny lot de la Vierge toera-masina natokana najana any Masina Maria. Ity taona 20 sy 2000 ity dia taonjobily zany hoe 2025 ny finoana kristianina ka maro ny fiandaharana dia anisan'izao fanaovana pèlerinage eto Ampefy zao satria toerana ity dia toerana manandaza satria eto mihitsy taloha be tany nanaovany ny eveka talohanay zany toerana ankiray manokana ankalazana manokana ny Masina Maria lot de la Vierge dia tonga eto dia toerana masina zany. Ny andro faharoa dia alamesa masina nandraisana ny indulgence manontolo sy fametrahana amin'ny Madagasikara ho eo ambany fiarovan'ny fo masin'i Jesoa no nitanterahana tao amin'ny kianja malalaka antsoina hoe Vallée Verte tao atalata Ampefy ao anatin'ny diocèse ny Miarinarivo. Amanalo ny vahoaka kristianina tonga niatrika izany ka saika voasolotena avokoa ireo diocèse rehetra mandrafitra ny Église catholique apostolique romane eto Madagasikara naneo ny mampivahiny ny fanantenana azy ireo. Hoe nahazo fiainam-baovao zany zay nahazo hoe tena hoe fotokonona vaovao mihitsy zay satria zavatra tsy nafozinay no taty fereta torialina tontolo tena hoe nahazo haim-panay tena hoe fandehanana tongotra teny amin'ny Îlot de la Vierge tena hoe faly zay tena hoe nahazo haim-panay dia vavaka eo amin'ny 20 kilometatra eo kanefa dia tena hoe afa-po tanteraka fonay tena hoe nahazo haim-panay tena nafinaritra be indrindra. Ny sabotsy 17 sy ny alahady 20 Mai teo moa no natanterahana ity pèlerinage national ity tao Ampefy diocèse Miarinarivo. Amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny anivelany kosa indray dia nandray anjara tamin'ny fiahonam-be efa 70 ho an'ireo ministra misana fanatanjahantena tao Rabat Maroc i Madagasikara. Nanao nanatanteraka fihaonana maromaro ny ministra ho fampivelarana ny fiara-miasa iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena izay nampanantena ny anoana ny fanavaozana sy fanatsarana ny fototra-avitrasa ara-panatanjahantena eto Madagasikara i Maroc. Nanamafy ihany koa izy ireo famanoana ny Madagasikara amin'ny zona ny fankatoavana ny kianja barea ny kendry fanovana maharitra eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena ihany koa ny ministera ka nanome lanja manokana ny baolina kitra. Romy Armana.
Anisany anatrika ny feonambe fa efapolo ho an'ireo minisitra misahana ny tanora sy ny fananjahantena. Ao anatin'ny francophonie ny minisitra malagasy Marsan Mostafa Abdullah fotoana nahafahana namafy ny fiara-miasa eo ambonina ho fanohanana ny fanatanjahantena eto Madagasikara izany. Maro mpitondra sy tompona laiki-panjakana ambony ny resaka tamina nandritra ity fotoana ity. Ny fahazahoan-dalan'ireo tanora manan-talenta hivezivezana ivelany sy ny fahampiroboroboana. Ny fandraharan'ny tanora no tena ny fampitiniana tany an-toerana. Ankoatr'izay, aniona tamin'ny Ndrematoa Philippe Diallo, ministra Marsan Mostafa Abdullah ka ny fiara-miasa ara-teknika amin'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra ny tena niompanany dinika. Nafinaritra ihany koa ny fiaonan'ny ministra malagasy tamin'ny Ramatoa ministra ny fanatanjahantena frantsay sy ny ministra ny fanatanjahantena marokana Mohamed Saad Berada ka ny fanohizana ny fanatsarana kokoa ity taranja ity no ny fantaony fampiresahana namafy ny fanohanany amin'ny azahoan-kanja mba hafankatoavana ihany koa ny fanjakana marokana izay mbola inona ny atateraka izany sy ny fananganana fotodrafitrasa ara-pananjahantena vaovao eto Madagasikara. Zao sika dia anaraka ny resabe. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy mampahafantatra voasambotra ilay lehilahy nanolana n'ilay ramatoa roa amby 50 taona tao Ambody Elana, Ambody Lazana, Tomasina. Ny pejy Dino Skipas mampahafantatra hita faty miantona androany i Roberto Miadamana ben'ny tanàna amin'ny Bemanonga Morondava teo aloha. Voalaza fa matina anaty tena tao Mangamilahatsy Fokotany Antanandafa kominina ambanivohitry Bemanonga izy. Nahitana taratasy miisa roa teo amin'ny toerana misy azy raha ny nambaran'ireo fianakaviany sy ireo nanatry maso. Efa nalain'ny mpitandro ny filaminana n'ireo taratasy vao maly izy no nandefa publication miendrika fakiviana sy fisinolana manokana. Ny pejy vaovao malaza eto toerana sy any velany mampahafantatra vaovao farany nanambara ny Papa Léon XIV hoe ny fianakaviana dia miorina amin'ny firaisan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Raha lazaina amin'ny teny hafa araka ny nambarany dia olona roa tsy mitovy fananana ihany no afaka manorina fianakaviana. Teny mendrika avy amin'ny Papa vaovao. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy mampahafantatra alery tao anareo mpivarotra manamorona ny RN4 Antrakazobe hatrany Mahitsy. Misy manafika mitondra moto sy Mazda manentaka mpivarotra tery Maroanana Ambohitromby sery amin'ny croisement Kofmady Samy Mailo 5 lahy manao short ary mitondra basy bara-painsa antsy zava-maranitra. Mifampilaza Samy miambina efa mandray andraikitra ny zandary ampio izy omeo tanana. Ny pejy Dino Skipas mampahafantatra olon-dratsy iray 30 taona tratra tao an-tranon'olona omaly tolakandro tao Miada Manjaka Manazary komininy Masindray distrikana Antananarivo Avaradrano. Saika angalatra efa nakirotany ny lalimoary tratrany zandary sy ny tompotrano olona avy ao an-tanàna ihany ngarainy. Ny pejy vaovao rehetra mampahafantatra maty ilay tovolahy nitondra moto accidenté omaly alina teny Mandrimena. Raha ny fantatra dia nandona camion iray nijanona tamin'ny sisin-dalana fa nampin'izay koa dia izy tsy nanao kasika nary fiononana feno ho an'ny fianakaviany sy ny tapaka sy ny namany rehetra. Ny vondrona vaovao malaza eto toerana sy any velany androany mampahafantatra araka ny vaovao miparitaka be any États-Unis dia voalaza fa voan'ny cancer de prostate i Joe Biden. Araka izany dia nanao fanambarana tato amin'ny tambazotra sosialy i Donald Trump. Malahelo izay sy Melanie raha nahafantatra momba ny aretina ara-pitsaboana nataon'i Joe Biden na voaingana. Mandefa ny firariantsy tsara indrindra ho an'ny Jill sy ny fianakaviany izahay ary mirary an'i Joe mba ho sitrana haingana. Vaovao mikasika ny toetrandro dia mahazo vahana trano ny zavona amin'ny tany Madagasikara amin'izao mijana ho mafana kosa ny andro amin'ny ankapobeny avoantany sy ny morontsiraka atsinana ny Anosy fantapany atsimo no hisy fidina ny misongadina ny maripana any amin'ny farany herinandro any. Eliza Herman. Mbola itoy zavona ny voamaraina ho an'ny avoantany sy ny atitany atsinanan'ny Anosy rahampitso. Iba toerana ny masoandro ao aorian'ny fisavana izany
Omaina tanteraka kosa ny andro any akafa. Mahazo vahana trano moa ny zavona amin'ny atitan'ny Madagasikara raha ny tomban'ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Andorana tandrifindraona malefa ka any Ambatosoa, ny distrika Nantalaha, Vohipeno ary Farafangana. Isy fidinana misongadina ny marim-panany amin'ny tapany atsimon'ny nosy atao anatin'ny herinandro. Ny tsiko an'ny aly izay moa no andrafitra ny mety ho toetry ny andro mandritra ity herinandro ity. Isy tandrifindraona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny any amin'ny morontsiraka afovoany atsinanana sy tsy matsinana ny nosy. Vaovao mikasika ny fahasalamana kosa indray dia tsy aretin'ny antitra irery ihany fa efa manjo ireo tanora ihany koa ny fiakaran'ny tosidra amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny tsy fandandalanjana ny sakafo anisan'ny miteraka ny fiakaran'ny tosidra amin'izao fotoana izao ihany koa ny raritsaina sy ny tsy fampin'ny torimaso hoy ny talen'ny sapandraraha misahana ny aretina tsy mifindra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ny finanana sakafo tsy matavy loatra, ny finanana voankazo ary indrindrindrindra ny fanaovana fanatanjahantena toy ny diatongotra no anisan'ny fisorohana ny fiakaran'ny tosidra. Oigosany filohan'ny fikambanany ireo manam-pahaizana manokana momba ny sakafo misehatra amin'ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Mika Randrembonilasa sy Arfiza Kotomanala no mitandritra antsika izany. Efa manjony tanora maro fa tsy niantitra irery tsony amin'izao fotoana izao ny fiakaran'ny tosidra eto Madagasikara. Ankoatra ireo antony mahatonga ny fiakaran'ny tosidra, anisan'ny tena mahatonga izany amin'izao fotoana izao ny stress sy ny tsy fampian'ny torimaso ka ilaina fitandremana ho ny talen'ny sapandraraha misahana ny aretina tsy mifindra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Misy olona na efa antitra be dia tsy tratrany mihitsy. Misy vao tanora kely dia tratrany. Ary ny ataoko isan'ny hoe mampirongatra azy dia ny raritsaina zany. Ny stress koa zany izay iainana andavanandro dia mila mandanjalanja zany ny tokony atao ihany koa zany amin'izay ataoko hoe stress mety mahazo zay. Na ny lafin'ny asa zany na ny amin'ny lafin'ny andavanandrom-piainana eny zany. Ny torimaso tsy ampy ihany koa dia mety miteraka ny fiakaran'ny tosidra ihany koa. Dia ny vokadrasy moa dia fantatsika fa mety ho simba ny voa, simba ny lalan-drà, mety ho tapaka tampoka lalan-drà any amin'ny loha, ny aretin'ny fo ihany koa mety mahatonga ireny atao gros cœur ireny zany. Dia mety miteraka aretina maro dia maro izay vokatry ny fiakaran'ny tosidra zay. Ny tsy finanana sakafo matavy loatra sy ny finanana voankazo ary ny fanaovana fanatanjahantena toy ny diatongotra no anisan'ny fisorohana ny fiakaran'ny tosidra ho ny filohan'ny fikambanan'ny nutrionista misehatra eo amin'ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Rehefa hitantsika zany le olona hoe manana toe-batana hoe matavy izy zany dia tonga dia avy hatrany zany zay dia manome toro-hevitra ara-tsakafo ho an'ny zareo hoe voalohany indrindra ahena aloha zany ny finanana sakafo matavy araka izay tenentsika zay na ny hena zany na ny resaka menaka zany dia eo ihany koa zany ny finanana sira. Ny sira zany tena anisan'ny facteur zany hoe anisan'ny antony zavatra anankiray mampiakatra ny tosidra. Raha vao mihoatra ny 5 gramma zany ho an'ny olon-dehibe dia mampiakatra ny tosidra zany le izy. Nisy ny fankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny andro maneran-tany edina amin'ny fiakaran'ny tosidra teny amin'ny CSBD Ambohipo ny sabotsy lasa teo. Nandray anjara tao anatin'ity fankalazana tamin'ny fomba ofisialy ity ny fikambanan'ny nutritionista misehatra eo amin'ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Mbola hijano anatin'izay vaovaon'ny fahasalamana izay hatrany isika avy any amin'ny distrika ny Sambava kosa indray tapitra ny fitaom-piasana ireo dokotera sinoa miisa 7 mianadahy ao anatin'ny andiany fa 13 ny asa nandritra ny roa taona tao amin'ny CHRR Besobaka distrika ny Sambava. Maro ny tombony azon'ny vahoakan'ny commune ambanivohitra Besobaka nandritra ny fitaom-piasana ireto mpitsabo sinoa ireto toy ny fitsabonana aretina samihafa mamiam-poana, fanafody sy fitaovana samihafa ihany koa no azon'izy ireo. Nitanterahana ny alakamisy lasa teo moa ny fanaovam-beloma ireto mpitsabo sinoa ireto aorian'ny fisampahana ho an'ireo zokiolona natao amin'ny hôpitaly be CHRR Besobaka Sambava. Fanazavana. Manam-pahaizana manokana amin'ny sampam-pitsaboana maro samihafa ireto mpitsabo sinoa ireto, ao ny mpandidy, manam-pahaizana manokana momba ny vava sy ny orona, farmasianina, manam-pahaizana momba ny acupuncture, mpitsabo ny fitaovam-pananan'ny vehivavy ary anestesista. Betsaka araka izany ny tombontsoa azon'ny vahoaka ny commune ambanivohitra Besobaka nandritra ny taom-piasana ireto mpitsabo sinoa ireto. Raha ny nambarany taleny CHRR Besobaka ny Dr
Randriamalala Bledino Sabrien. Vokatry ny fiaramiasa amin'ny gouvernement Tasino Malagasy no nahafahana nametraka ny fiaramiasa matotra nandritra ny 30 taona teo amin'ny sehatra ny fahasalamana indrindra taty amin'ny faritra ny Sava raha nambaran'ny gouverneur Seramila Teddy Gervais. 30 taona nisian'ny fiaramiasa teo amin'ny sehatra ny fahasalamana tamin'ny République Populaire de Chine sy ny fitoran'ny Malagasy izay hitantsika tahatra teto amin'ny hôpitaly Bespak dia mendrika mentsika tiaka zay ny tompony lasy tompony. Fa ny fahatritsika zay dia maro ny asa izay iarahantsika miasa amin'ny République Populaire de Chine. Paritra anareo tato izay ny savalalana ho an'ny commune urbaine de Sambava dia tamin'ny taondasa ny commune urbaine de Sambava dia niara-niasa amin'ny ville de Fauchane. Ataoko hoe magnamafy izay fiaramiasa efa misy amin'ny hôpitaly koa ny commune urbaine izay tariny be ny tanàna izay efa vitany lettre d'intention tamin'ny taondasa tagny Fauchane. Tsy vitan'izay ny faritra koa dia nisitraka izay fiaramiasa misy amin'ny République Populaire de Chine zay, nisy koa ny jumelage izay nataony région Sava sy ny ville de Livilangy agny amin'ny province de Sanxi. Tsy mijanona amin'ny sehatry ny fahasalamana ihany ny fiaramiasa amin'ny Sinoa fa misokatra amin'ny fahampandrosoana maro samihafa ihany koa. Aminona ny banga amin'ny tsy fampina amin'ny vokabary napititra karazam-bary hafa izay mokatra kokoa ny fanjakana hitatahatra ny vokatra eny Soalandy Ankady Vorobe izay tafakatra haftelo eny ny isan'ny voambary amin'ny saloim-bary iray. Na teo aza ny orana ny toetrandro amin'ny fahataran'ny orana dia azo antoka ny vokatra hoy ireo tantsaha. Afaka 20 andro eo ireo vary ireo no tsinjaina ao anatin'ny fifananana andao amboly Abraham Razafi ary Fitrakoto Manalina. Natanjona vita tena ratsakafo ny fanjakana malagasy ary hanondrana vary amin'ny taona 720 na mifanaraha amin'izany raha teo ny lalàna amin'ny fentetokla ho an'ny taona 520 izay nanomezana lanja ny fambolena. Ho an'ny komina Ankady Vorobe Soalandy dia efa hitataratra ny vokatra amin'ny fampiasana karazam-bary nafarana. Na teo aza ny fahataran'ny orana dia efa azo antoka fa ho avy telo eny ny vokabary amin'ny taona ity hoy ireo tantsaha. Tsy mitovy aloha ilay vary satria ny antony vita tena mamokatra be ilay izy. Saloy sy ny anona tsy nitanareo amin'izao ny kampany fampitahana azy fa ty eo amin'ny 700 ty misy 700 700 ny saloy iray. Raha hoe tena ampitahana mety dia taonina hektara no ohatraohatran'izao hatramin'izay ny vokatra azonay dia ho saingy fa ty ngamba mety fo ady eo fa 3 amin'izay. Tsy ratsy ny vary famboly atr'izay fa hanatrarana ny tanjona ny fahavitana ara-tsakafo natao ny somafam-bahoaka andro ratsiva indy. Afaka tapapolana ihany koa no zaraina fitaovana toy ny kibotay ireo tantsaha. Aloha tsy ratsy mihitsy. Tsisy miteny mihitsy hoe aza mamboly vary gasy na makolegy na tsipantsika fa azavaina foana hoe misy fetram-bary tena tsy ampy be da be eto Madagasikara dia ny fitondram-panjakana nanapa-kevitra fa hamboly vary an'Elimina dia iny hamenona an'le banka fa tsisy miteny mihitsy hoe ratsy anasa an'le vary. Efa tonga ny kibota 520 isa. Eto atsimindrany miaraka mbola fitaovana maro dia hozary antsika afaka tapabolana eo. Amin'ny fitaoam-pididrana ity izany dia ampiseho amintsika hoe rehetra indray ny fitaovana izay eninareo tantsaha zany fa ohatra ny kibotay fanarana ireo dia zaraina ho amin'ny tantsaha eto Atsimindrano. Afaka 20 andro eo no tsinjaina ireo vary ao anatin'ny fifaninanana Andaombola amin'ny distrikta Atsimindrano. Ho arantsika indray izao ireo vaovao tapatapany. Vokatry ny fiaraha-miasa ny zandarmaria am-pirenena avy ao amin'ny vondrotobo-paritra Sambava sy ny ben'ny tanàna ao amin'ny kaomina ambanivohitra Andratamarina distrikany Sambava dia nahatratra olona roa nitondra rongony milanja 350 kilao natao tao anaty gony miisa 4. Araka ny fanazavana dia rongony avy ivelan'ny faritra Sava izy ireo ka andeha aparitaka eto amin'ny distrikany Sambava. Ka izaotra tehaka izao. Natolotra ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Antalamo ireo lehilahy roa tratra nitondra rongony ka nahiditra vonjy maika miandro ny fotoam-pitsarana azy. Olona anankiroa no tratra nitondra ny rongony io ary rehefa ny savana ny saka izay nitondrana anazy gony maromaro dia hita fa rongony no tao anatiny tao ary nitoy ny faniadiadiana izay natao dia fa ankehitriny midoboka any amponja any Antala ireo olona nitondra rongony roa amin'izao tsika miteny izao ka mangataka tolo-tanana amintsika vahoaka Sambava mba anomeloa ranom-baovao na misy vaovao na dia kely aza mahakasika ny fisiany na olona mitondra na olona mivarotra na olona mifoka rongony
etsy andanin'izany kosa dia nidorana ampahibe maso ireo rongony tratra teo anatrehan'ny solitena avy ao amin'ny prefekturany Sambava ny ben'ny tanàna lefitry ny commune ambanivohitra Andratamarina ary ireo mpitandro ny filaminana. Mbola mitoetra olana ho an'ny tanora malagasy ny tsy fahaiza mandahateny sy ny fandraisana fitenena ny masom-bahoaka. Sarotra arak'izany mahita tanora na ireo asa mpandahateny indrindra amin'ireo hetsika samihafa ilana izany. Toetra tokony hananana nefa ny fahaiza-miteny amin'izao vanim-potoana iainana izao. Ho fampiroboroboana ny fahaiza-miteny ny masom-bahoaka arak'izany, misy ny fifaninanana miompana amin'ny fahaiza mandahateny sy fitenena ny masom-bahoaka karakarain'ireo tanora mpianatra eto Madagasikara amin'ny alalan'ny JEM. Efa niditra midinga ny ampahefadalina ny fifaninana amin'izao fotoana izao. Isolitena ny Madagasikara amin'ny fifaninana iraisam-pirenena momba ny fahaiza-miteny any ivelany moa ny mpandresy amin'ity fifaninanana tanterahana eto an-toerana ity. Eto no manomboka ho vero publika ny fifaninanana. Ny lokonsia moa zany fifaninanana fitenenana i masom-bahoaka mety daholo na plaidoyer na slam na kabary izay fomba hitondran'le tanora azy. Ary izay andresany ito fifaninanana elokonsia eto moa zany dia isolitena any Madagasikara any amin'ny fifaninanana international amin'ny volana Août. Maro ireo foto-drafitrasa momba ny fanabeazana izay ahitana fahasimbana amin'ny distrikany Manoro tao ireny ny fandalovany Rive-Doza. Anisan'izany ny CEG sy ny sekoly ambaratonga fototra. Araka ny fampiresanana tamin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra, nampitainy solombavam-bahoaka tany amin'ny mpanatanteraka ny amin'ny tokony anavaozana sy anatsarana ny foto-drafitrasa. Nisy noho izany ny fanoloran'ireo tafo sy ny fitaovana ahafahana mandray ireo mpianatra ireo mba ahafahana manarina ihany koa ny foto-drafitrasa momba ny fanabeazam-pirenena amin'ny distrikany Manoro, ho ny solombavam-bahoaka Manasoa Donatong. Ny solombavam-bahoaka dia mitondra ny etaeta ka amin'izao fotoana izao dia ny valy ny ataka izay natao izay fomba agnaremana ny trano sekoly ato anatin'ny CEG Zonia Frédéric. Eto dia hitondrana fisaorana mitafotafo any ramatoa ministra ny fanabeazam-pirenena izao fanomezana izay nomeny izao fa dia tonga ety an-toerana ny tablaba miisa 50 izay ho anjaran'ity CEG ity. Eo ihany koa ny tôlina miisa 300 izay ahafahana magnarina ny trano sekoly ato anatin'ity CEG Zonia Frédéric atika dia hitondrana fisaorana mitafotafo ho an'ny fitondram-panjakana. Tanterahana eny amin'ny Paraivato ny tournoi des champions eo amin'ny taranja pétanque amin'ny 420 ny volana May ho avy izao. Tanjona nanaovana izao fifananana izao ny ampahafantatra ny piti tsy mpikanety sy ny fitondram-panjakana fa maro ireo malagasy efa nisalotra ny anarana tompon-daka maneran-tany azy ireo saingy somary mbola latsa-danja noho ny fanatanjahantena hafa ny fijerena azy ireo. Romy Armanana. Efa maro ireo malagasy no nitondra avo ny voninahitry Madagasikara tamin'ny lalao iraisam-pirenena raha ho an'ny taranja sy mpikanety be no resaina. Anisan'izany raha mba iny Anta Francine izay vehivavy voaositra ho tompon-daka maneran-tany teo amin'ny tir de précision ny taona 2024. Tsy adino ihany koa i Jean-Jacques Randrianarasana izay voaositra ho tompon-daka tamin'ny taona 2019. Dia songadina ihany koa Madagasikara tamin'ny fiadinany tompon-daka maneran-tany natao teto Antananarivo tamin'ny taona 2022. Nahazo medaly volamena tamin'izany Andrianena Christian sy Razafy Mahatratra Irlanto. Nampifaly ny malagasy rehetra ihany koa tamin'ny taona 2022 izigle na irakotondrainy be Jean-François Daniel izay voaositra ho tompon-daka maneran-tany teo amin'ny tir de précision tany Frantsa. Manaprofo izao fa talentan'ny malagasy ny tsy mpikanety be tokony ho tohanana amin'ny lafiny rehetra nefa ny mpilalao raha te ahazo vokatra tsara hatrany amin'ny lalao iraisam-pirenena ka hanaovan'izy ireo antsoavo ho an'ny malalantana sy fitondram-panjakana. Ity taranja ity raha toka tiana ny tazomana hatrany ny mahatompon-daka maneran-tany. Raha te tazona ny le titre mondial zany dia voalohany ngamba dia fanaovana entraînement mafimafy farafaratsiny intelo isan-kerinandro. Dia ndefa moa raha manao an'izany entraînement zany dia tsy maintsy mba jerevina koa zany le resaka motivation zany. Ohatra fotsiny ny ireo le mahasampy be demande an-tafany zany dia efa motivé be izy eo amin'ny resaka ara-bola, ara-pitaovana nefa na dia ny fiainan'Andriamanitola. Dia tahitanay moa zany dia mba maniry zay mba ho jeren'ny fitondram-panjakana akaiky satria mahatsiaro tena ho ambany raha hoarina amin'ny sport hafa. Nefa ny resaka pétanque dia haintsika tsara fa lalao tena sport tena manavanana ny malagasy ary efa maromaro koa nazahoantsika titre mondial.
mba hahafahan'ireo mpititsipika nety be mahalala ny fisian'izy ireo amin'ity sehatra ity sy ho fampahafantarana ny daholobe fa efa maro ireo tompon-daka amin'ny eran-tany malagasy dia isy ny fifanana tournoi des champions izay karakaran'izy ireo eny Parahivato ny 14 sy 18 ny volana meo avy izao izay hifanana ny sokajy rehetra. Eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana nandray ny fahefana omaly ireo mpikambana anatin'ny birao vaovao hitantana indray ny association des anciens Saint-Michel na ny ASM Anamafy ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny collège sy eo anivon'ny fiarahamonina ny birao vaovao raha ny nambarany filohany. Eo ihany koa ny fanamafisana ny sentiment d'appartenance andraikitra sahan'ny birao ny ASM ihany koa ny fanomezana ny tololalana ho an'ireo zandry eo amin'ny tontolon'ny fianarana sy ny tontolon'ny asa. Heritaona moa no fotoam-piasan'ny birao ny ASM. Mika Andremolaza sy Arfid Rakotomanala. Maherin'ny Antananarivo amin'izao fotoana izao anisan'ireo mpikambana ao anatin'ny association des anciens Saint-Michel. Misy ireo mpikambana no eto an-toerana, misy ihany koa ny any ivelany tahaka ny ao Frantsa. Ny famindra faneva omaly ny birao vaovao hitantana indray ny association des anciens Saint-Michel na ny ASM sy ny birao teo aloha. Nandritra ny lamisa teny amin'ny chapelle ny collège Saint-Michel Laparabe omaly nanantanterahana ny famindrana ny faneva. Anoho ny fanamafisana ny fandraisana andraikitra sy ny sentiment d'appartenance ary fanomezana torolalana zandry ny ASM. Fanamafisana fandraisana andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina ny mpiarabelona ary ny collège. Eo ihany koa ny fanamafisana ny atao hoe sentiment d'appartenance atao amin'ny collège amin'ny maha hoe Maintomolaly anay. Dia eo ihany koa ny asa maro lafy sy misy andrahaka moa zany eo amin'ny resaka activité maromaro. Eo ihany koa ny fanamafisana ny ara-panahy sy ny fandraisana andraikitra eto anivon'ny firenena ny fiarahamonina ary ny collège. Tsara tsodrano ny birao vaovao anatanteraka ireo fandaran'asa sy fandaram-potoana rehetra mandritra ny fepitoam-piasahany. Tonga eto amin'ny fotoana ny voambolana indray resika izao. Ity indray ny voambolana fatarina sy zarana mampiasa amin'ity androany ity. Malia no hoe malia dia mora tapaka sy mora vaky, mitovy hevitra aminy koa no hoe marefo, ilazana zavatra na olona malemilemy ihany koa raha hitarina ny heviny. Amin'ny teny frantsay ny azo antoka azy dia hoe fragile na koa fillon na chanson. Voambolana izay hita ao anatin'ny tononkirambody mitondra ny lohateny fotsiny manao hoe tsy ny teny izay tononona no ahafeno fity, tsy ny toko izay foronina, mora lava sy mali, mora rava sy mali, fa ny fotsy manampeo. Azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity ihany koa rehefa amin'ny teny malagasy. Lafo vidy ireo lovia sy vera ampiasaina mandritra ny fanasana ireo no sady mali ka hitandremana ihany rehefa mikirakira azy. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Misy ireo sokajin'olona azo lazaina ho maly, tonzokiolona, mikilemaina, mipevoka, koa ka mpitatitra fitateram-bahoaka ho hajaina izy ireo fa tsy kitakitaina rehefa hiala ao anaty fiara fitateram-bahoaka. Rehefa izay no fatantsika dia azontsika atao tsara ny mizatra mampiasa sy milaza ity voambolana hoe maly ity araka ny tokony hampiasana azy rehefa amin'ny teny malagasy, sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Andendray risika izao anaraka ny eo ara hoe Orange eo anilanao. N'olitra ao anao. Moteur. Action. Andeha ka soky. Aderina. Maika mihitsy io. Ay. Vaisika. Trasoloha sefitra be. Asira. Asira. Yonisy. Anosy. 175 zany. 10 sy 3 alina. To dia meka. 10 sy 3 alina wa. Aza mba manala loatra olona loatra zany. Mihitsy fanaty zavo tamin'irena nanatry olona teo amin'ny sena teo. Za nge andeha anaty barin'olona marary eo amin'ny Asira. Zany iziko milaina maika zany. Omaly anto tena maika be mihitsy am'le manaty bary. 2 arivo sy 1 alina ny fandehanako eo. 60 ve?
roa arivo sy ray alina ve omaly dia mba moto ala sa rangatiny nandehanana eto tanjombato maketsy anosy dia 175 izy tao telo alina izy raha ohatra ka anao ianao ok zao fa tsy otrina tena ananao fa iza koa za dia anao andeha taxi mitady anararoatra fotsiny kosa ianao ka tsy mitady anararoatra hoana fa za dia roa arivo sy ray alina ve na mibika amin'ny moto ve dia roa arivo sy ray alina misy idira mibika amin'ny moto amin'izany dimy arivo sy roa alina izy raha andeha ianao 120 sao dia meka rehefa tsy mety an'izay 60 zay dia allo za andeha roa alina aiza roa alina ao tsy mandeha reo mandeha io ko rehefa tsy mety an'izay 60 zay dia mijanona ko be sisa meka rangaty fa tsy ianao koa zany tsy azoko mihitsy nareo ko fetsy tsy fetsy zany afa zay 60 60 roa arivo sy ray alina ety any dia manina zao ny elabe tsy maintsy tombanana 175 ohatra aiza kasika kasika ny ilaina fa atao inona kasikety kasika anaovako za manjara be police dia ty mba anaovanao dia ohatrany kasikety ihany koa ty kasika anao ve mitapy fa kasikety kasika ny ilaina kasikety no mbola vao manango mbola hivitanana kasika fandroany afa ny fiainana matovy tsara le asa rehefa manao aza fa miafina fotsiny anao atao rina dia tsy koban'ny police miafina hoana fa tsy aloha za dia afery tetaka be zay kasika ve dia tsy andehanana moto azo fentriny aroloza rehefa mamily sy nitaingina kodiaran-droa mba iarovana ny anao sy ny manodidina anao coupé dans la boîte va mahakasika ny finoana no entiny CBLR ny mazava antsika ao anatin'ny songadina amin'ity androany ity ny tena kosa dia ametraka ny veloma ho antsika ho an'ny manaraka ireo veloma tompoko tanterahana ny fahafelambin'ny folony volana Mey ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny Coran masina amin'ny fiteny malagasy 5,000 isany natota hatreto raha ny fanazavana ary mbola ho amin'ny izany ahafahany malagasy rehetra mamaky ny Coran no antony nanjika anazy tamin'ny teny malagasy ho ny filohan'ny fikambanan'ny mpanabe silamo eto Madagasikara mitondra izay songadina androany izay santatra Lantony Riniaina. Anjatony ny dika teny Korany na Coran misy maneran-tany tamin'ny fiteny arabo hatramin'izay no namakin'ireo mpino silamo ny Korany ka nanano sarotra ny akamaroan'ny malagasy mpino silamo tamin'ny taona 2024 no nanomboka nanao ny fandikana ny teny ireo mpino silamo ary ny taona 2024 vita tanteraka ny fandikana izany 5 taona taty aoriana vao vita ny fanontana ny isa amanarivony ny fito ameny folome 520 teo ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny Korany masina amin'ny fiteny malagasy. Tsika malagasy tsy miteny arabo mety ampahan'olona kely fotsiny mety afaka miteny arabo ohatran'izany ka noho izany tsy maintsy nanao ezaka izahay mianakavy nandikan'izany boky masina Korany izany nizahana natonta le boky androany zany 10,000 kopia no ampelatanantsika ary mbola misy anal BDB hoavy ho an'ny vahoaka malagasy hoe ny tena cible araka ny tenintsika dia izay rehetrarehetra mahay miteny malagasy 10,000 isa no natota hatreto raha ny fanazavana ary mbola ho ampitombony zany ahafahan'ny malagasy rehetra mamaky ny Korany no antony andika anazy tamin'ny fiteny malagasy hoy ny filohan'ny fikambanan'ireo mpanabe silamo eto Madagasikara. Efa tany amin'ny faramparany 2018 zay efa niezaka nanao an'le izy ary tamin'ny 2020 zany farany 2019 zany vita tanteraka le izy izay tamin'ny 2020 zany vao tena vita tanteraka izany fandikana izany. Teo anelanelan'ny taona 100 hatramin'ny 230 moa no nanaovana ny fandraketana antsoratra ny Korany. Izany koa manakatona ny fampalalambavao amin'izao alina izao mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.